Ampifaliana ry avana manala no azontsika miona toy izao mba azontsika miainy tenin'Andriamanitra indrindra atao riana nitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny maty ny amin'ny zavanahagaga zay tokony hampitombotsika amin'ny foloantsika fanompoana azy. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana tan'Andriamanitra araintsika sy Jesosy Kristy zanaka indray amin'ny fahamarinana sy fitiavana. Amen. Alakamisy 20 aprily 2022 ibanjinantsika no hevitra hoe velona ny tompo. Andeha ry havana idera isan-karazan'Andriamanitra isika. Jehovah, enao ny alofako. Aoka tsy menatra akory marak'izay aho. Vonjeo ao famarinanao aho. Atongolany amiko ny sofinao, faingana monjy aho. Aoko vatolamiko fiarovana mafy ianao, sy batery fiarovana aminjena. Fa aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ianao, ary noho ny anaranao no hitondranao sy tarehinao ahy. Amen.
hivavaka isika. Ry Jehovah tompoandriamanitra io, andriamanitra mpisorona mandrakizay ianao ka mahay mampiaiky ny olonao ny famonjena ataonao no ny herinao. Midera sy mankalaza narinao masiny izay, mivavaka aminao. Tompo, molona ny fahalemena izany indrindra dia mangataka famondam-ponao. Mamindra foana ary mamelahany elikay, afao izay. Fa ny fananao masiny izay anazavanay, ny fanambarany teninao ziovakiana aminay, fa velona ny tompo ivavahanay. Naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, no angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ny trinité ravana malala to hitanao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo 5:5 ny 7 ka hatramin'ny 10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Tamin'ny andron'ny nofiny, raha nanao fivavahana sy fangatahana nombany fitarainana mafy sy ny ranomaso be tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voaino noho ny fatahoran'Andriamanitra, dia nianatra fanarahana tamin'izay fahorinana entiny izy na dia zanaka aza. Ary rehefa natao tanteraka izy, dia tonga loharanon'ny famonjena mandrakizay ho amin'izay rehetra manaraka azy. Fa notonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka amin'ny fanaon'ny Melkizedeka. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ho aminao ny fiadanana ilay Jesosy Kristy, ilay mpisorona be, ilay mpamonjy anao. Nofinaina vakina tamintsika teo, henitsika teo ny Hebreo 5:7-10. Milaza ny amin'ny fampitahana an'i Kristy sy mpisorona be. Jesosy Kristy tompo, izy ilay mpisorona mandrakizay. Mpisorona mandrakizay. Ianao mpisorona mandrakizay ho ny 5. Ireo mpisorona be mahazatra rehetra dia olombelona tahaka antsika ihany, mahafantatra ny fahalemen'ny olona, miatrika fangirifirina, fakapanahy, maneho anatrehan'Andriamanitra ireo fanomezana sy fanatitra ho an'ny hafa sy ho an'ny tenany. Nanao izany asa fanompony izany izy ireo amatarana-ki aroana azy. Jesosy kosa amin'ny mazanaka azy dia mandray mivatana avy amin'ny rainy ny mahampisorona be azy. Manana fanompona miavaka izy. Tsy nifidy lalana tsotsotra na moramora izy, fa lalan-tsarotra sady ety. Jesosy Kristy tompo manao fangatahana sy fitarainana mafy ho antsika. Raha nanao fangatahana momba ny fitarainana mafy sy ny ranomaso be tamin'izay navonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, ho ny 7. Tsy manao asa zara fa vita na ampazarana fotsiny tompo. Tena fanompona vokatry ny fo, lasaka anaty mihitsy. Fitarainana mafy, ranomaso. Ho antsika izay angatahany sasany vavaka ary, ka izarany ny mavesatra azy. Manahoana ny fiarahantsika miombona amin'izy ireny? Jesosy dia mbola maneho tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Mivavaka ho anao Jesosy. Loharan'ny famonjena mandrakizay izy, izany koa ravana ilay Jesosy Kristy, loharan'ny famonjena mandrakizay. Tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy izy. Izany ry havana, dia noho ny fandorana ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Raiso ry havana, nandorana Jesosy Kristy tena teo amin'ny hazo fijaliana, fa izy ny tosi mpamonjy anao. Raiso izany, ho voninahitran'Andriamanitra. Amen. Andeha vavaka isika. Tompo, misaotra no hofinaina nomenao izay milaza ny fampitahana an'i Kristy amin'ny sorona be, ka nilazana fa izy ilay mpisorona mandrakizay, manao fangatahana sy fitarainana mafy ho an'ny mpino ary loharan'ny famonjena mandrakizay. Tompo, mamelaka manokana ny tokantranonay aminao izay, mba ianao nandidy sanapaka amin'izany toetra amin'ny tokantranonay tsiraray izay mino anao, manaiky anao tompo sy mpamonjy, ka ho asoavinao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Tompo, da ireo manandraikitra amin'ny fitsaboana, ka nasanareo marary mila ny vavakay. Ampirezinao ireo manamanjo, anohanareo mareo fikolona sy sahirana, tsinjovanareo ny pigadrany ihany koa. Hitahinao ny fiazakazahanay sy ny asanay ary ny fikasanay, ny fianarana, satria ampimizaro ho anay mantsy ny fahasoavanao. Taio ny firenenay, ka hiasa mahery ho fananao masina amin'ireo tompona raiky mpanjakana sy mivoaka malagasy hitodiany aminao Jesosy Kristy. Ny vavakay, dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra anay, ilay mpamonjy anay, nampianatra anay koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra marakizay. Amen.
raha isa fotoanarevina nitsodrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra mifanantenana ny hameonareo ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba tomonareo ny fanantenana no sery ny fanahy masina ho aminao rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra eto ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.